Zany hoe hitantsika moa fa betsaka ny olona very azy noho ny fiantraikan'ny crise rasa-pirenena ary ny crise ato anaty firenena malagasy io dia manana andraikitra ara-social, responsabilité sociale ny entreprise dia ny administration, ny employeur sy ny syndicat izy teto zay manana eritreritra anao zao grand salon de l'emploi zao ka ny bureau raisam-pirenena mombany asa dia manoana an'izany grand salon de l'emploi zany ka neritreretina mba hatratra any amin'ny 10 ano any ny orinasa zay andrianjara ao anatin'ny salon de l'emploi io anatin'ny roa andro ary any amin'ny 10 000 personnes no visiteur andrasana ao anatin'izany roa andro zany.